faly aho miarabanao androany tonga soa eto amin'ity toerana ity ianao tonga soa eto amin'izao sehatra ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra ao tsara ve ianao efa miasa eto ny fanan'Andriamanitra androany efa hitarika antsika izy androany ny zavatra izay fampitaritantsika androany dia miendrika fampianarana kokoa mety hoe tsy toriteny amina teboka anankiray manokana fa ny zavatra azoko antoka dia andray ny anjaranao ianao androany tsy afa-ty amiko fa za koa dia mandray ao amin'ny tompo fa ianao koa dia andray amen raha vao mino an'izay fotsiny ianao dia efa manomboka mameno anao tompo alleloia andray tenin'Andriamanitra tsika teny izay noko fa haitsika rehetra Jaona 7:20 andiny 4:30 Jaona 7:20 andiny 4:30 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ve satria fampianarana ny androany dia mifanerasera amin'ny baiboly foana tsika amen dia tiako ianao aharaka na tsy manana baiboly ary ianao dia eno tsara rehefa mamaky eno tsara zavatra rehetra izay lazain'ny tompo mahakasika ny zavatra izay fampiresantsika didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa amen Efesianina 5 dia eo amin'ny 9 Efesianina 5 eo amin'ny 9 dia hozy izy hoe ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy anareo dia nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana amonjy antsika anina hozy izy amonjy antsika ny zavatra izay ifampiresantsika androany dia ny amin'ny antsoina hoe fitiavana mamonjy tsy Jesosy mamonjy fa fitiavana mamonjy inona hoe fitiavana mamonjy ny fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra antsika raha lasa ranabavy dia fitiavana mamonjy ao ny fitiavana izay nitiavana hozy izy ny Jaona 7:20 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay mba tsy ho very ozy izy izany hoe misy famonjena ho amin'ny fahaverezana ao ve ny fitiavan'Andriamanitra zany dia fitiavana antsika mba tsy ho very ny zavatra fantatritsika raha hoe resaka fitiavantsika dia io zavatra hoe io fitiavana na fifankatiavana io dia tadavin'ny olona fatratra mba ampirindra ny fiainana ampirindra ny fiarahamonina sady zany ohatrany hoe aminareo samy fianakavianao dia hoe mila mifankatia ho atsika sasatra miteny anareo amin'izany miteza ilay olon-dehibe mila mifankatia tsika any amin'ny sehatra isan-karazany koa dia miresaka koa hoe raha mifankatia zao tsika dia tena mba fa tsika koa nge samy makamaka ho azy azonareo ve any amin'ny sehatra rehetrarehetra rehefa te mba hilamina ny zavatra na hoe mba te hahitana fahombiazana dia ty raha nga tsisy afa-tsy ny tena fifankatiavana ireo mpitondra firenena ireo nga raha mba mifankatia dia mba tsy ohatr'izao fa zareo hoe miady tsy mifankatia resahana foana n'inona ny fitiavana resahana foana ny fifankatiavana fa anankiray aloha tsy mety vita ilay izy sarotra ilay izy ohatrany samy makao azy ihany fa raha hiresaka tsika satria eto amin'ny tontolon'Andriamanitra tsika no miresaka ary tsy misy fitiavana tsara noho ny ao amin'ny tontolon'Andriamanitra dia izay nataony amen dia ny fitiavana mamonjy fitiavana izay namonjeny ary fitiavana izay amonjeny izay mandray ny fitiavana alleluia
raha mijery référencena fitiavana tsara zany dia mety hoe bebe mety manavatra hoe mifankatiava tsara fa bebe iny mety iny ihany ary ny tena tsy dia tiany sasany tao azonareo ve satria rehefa olo-dehibe mantsy izy dia tsapany daholo amin'izay zavatra ny ainany rehetrarehetra dia hoe tena reto zaza reto mampalahelo nefa nisy ny tahafony tao izay mampalahelo anao tao dia ny olona koa matetika araka ny tenako teo manentana ao amin'ny fifankatiavana fa androany Jesosy koa dia nanentana mifankatiava ozy izy nareo alleloia ary Jesosy rehefa nanentana tsy hoe nanentana tsy fanentana nataony tompo fa didy ozy izy ny napetraka didy vaovao ozy izy nomeko be dia be ny didy aman-dalàna izay nisy tany aloha fa ozy izy hoe tianao apetrako aminareo ozy izy dia hiala ahako avy eo fa zao za tsy hoe hiala fotsiny dia ametraka didy fa zao tahaka niny itiavako anareo no hifankatiavanareo amen tahaka an'izay nataoko taminareo raha ozy izy hoe misy olo-dehibe manafatra anareo any mety le zanaka ty arena nge sady mandinga nareo ary nge tsy ty anay akory zay nasanareo fankatia fa ny tompo androany aloha dia miteny aminao ahako fa ny tompo raha miteny atsika hoe mila mifankatia mbola tsy resahako hoe iza le resahako hoe mifankatia fa raha miteny izy hoe mila mifankatia dia ozy izy hoe tahaka an'le efa nataoko izy zany efa nanao alleloia ary ny fitiavana izay nataony dia tsy nyrefesiny taminy hoe titiako satria mety amiko ny fitiavan'Andriamanitra raha lasirana-bavy dia tsika very tsika araka ny tory-teny tamin'ny lahady hoe misy voan'ny fahotana zany hoe ratsy inge zany maniry zany le izy dia ratsy ny vo mivoaka eo azonareo vo nge maniry raha misy vo ratsy ao anatinao dia maniry iny dia ny zavatra mivokatra hoaninao aminao zany ratsy daholo azonao ve fa ianao iny mihitsy za iny mihitsy no tiany ary ny fitiavana ny tiavany aminjeny alleloia zay ny teboka voalohany ny fiarahana amin' Jesosy tsy resaka zavatra hafa fa tantara-pitiavana alleloia ary zay ny resantsika androany ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia fitiavana ny amonjena antsika raha ny zavatra ataontsika raha ny zavatra mety everitsika hoe mety mahamendrika atsika no olanjaina ka hoe mendrika ny hotiavintsika dia mihina fa tsisy majorontsika na andray ary to dia alao katona amin'ny fiangonana dia samy any an-tranony any samy mandiny tena samy manao izay mapety hoe inona mba ezaka afaka ataoko raha ngafa ohatrany tena tsy mendrika mihitsy ahako fa androany te hiteny aminao ary zay ny teboka voalohany afahantsika miroso amin'ny dingana maro isan-karazany voalohany ao arinao hoe raha tsy tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra ianao tsy afaka hitiana iza na iza izany raha tsy efa naray fitiavana aloha manano mitira nge tsy hainao izy ihany no ny teny tsy anareo no nifidy zany no nifidy anareo zany hoe any amin'ny sélection any amin'ny zavatra rehetrarehetra any dia Andriamanitra dia efa nantodika ny fitiavana rehetrarehetra tamintsika aloha amen raha tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra zay ianao vao afaka hity zay vao afaka hoenona daholo le olona mangataka fitiavana any aminao zay vao afaka hoeninao ny fianakaviana zay hoe arinareo tsy hita mihitsy zay ngamba nefa tsy tianareo tsony mety afaka anao ezaka ianao hitiany fianakavianao fa tsy voatery ho fitiavana mamonjy ny fitiavanao azy mety afaka hiezaka hitiany mpiaramonina aminao ianao fa tsy tahaka an'le fitiavan'i Kristy anao ny tiavanao mpiaramonina aminao mety afaka hity ny vadinao ianao fa tsy afaka hity ny vadinao amin'le fitiavana mamonjy manomboka hitanao hoe zavatra resahako mety afaka hity ny olona manodidina zay everinao hoe mila tiaviko fa tsy afaka hity amin'le nitenenin' Jesosy ianao hoe tahaka ny tiavako anareo raha lasirana-bavy raha tsy naray ny fitiavan'i Kristy ianao dia tsisy dikany toyany antony ivavahanao tsy misy dikany raha ozy izy ianao za mivavaka satria Andriamanitra no mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy Andriamanitra mikarakara dia ozy hoe zavatra mandalo sy vetivety miserana ihany zany fa raha diso ny fitiavan'Andriamanitra ianao tsy ho tanteraka ho ilay didy ny tenenin' Jesosy didy vaovao azonao ve efa namavainina be nge le zavatra ampitondraina antsika didy vaovao le izy fa mbola tsy ho vita io raha tsy maharay ny fitiavan'Andriamanitra ianao
Zany mahatonga anay mamerina foana. Mety leo ianao, fa ianao tsy leo zany raha tsapanao le fitiavana. Azonao ve le zavatra resahako? Matoa ianao leo an'izany resaka fitiavan'i Kristy zany, tsy voarainao zany le izy. Ary tsy mampidoboka ny fonao tsony zany zavatra. Ozy izy hoe ny nanoloran'ny aina ozy izy. Ny nanoloran'ny aina ho fanavotana. Alleloia. Fantatrao ve hoe ny olona mahatsapa fa nila fanavotana no maharay ny lanjany io fitiavana io. Ny olona mahatsapa fa efa lalany very ty lalako ty, efa lalany fahaverezany ty lalana izay andehanako ty, tsy manana hery intsony ahako anavotana ny tenako. Zay ho anao indrindra ny fitiavan'i Kristy. Ho anao indrindra zany. Zay mahatonga anay mi-insiste eo aloha mba tsy ho diso ho ezaka ianao ary tsy ezaka akory ianao avy eo. Be dia be ny olona mamantatra ten'Andriamanitra, be dia be ny olona te hafantatra inona sitrapon'Andriamanitra, inona amin'izao, inona sitrapon'Andriamanitra amin'izao, izao ve azo atao, izao ve tsy azo atao, izao ve be dia be ny question mipetraka tsisy valiny. Iandrasana pastera hamaly azy. Fa fanontaniana tsotra tiako apetraka aminao alohany ametrahanao na inona fanontaniana. Voarainao tsara ve aloha ny fitiavan'i Kristy. Ka io ny tondra ny zavatra rehetrarehetra ao aoriana. Io ihany. Tsy hoe aiza ianao mivavaka, tsy hoe mivavaka adiny filo isan'andro ianao, tsy ny zavatra ataonao ivelany, fa ny ao anatinao. Ny zavatra iainanao ao anatinao. Mahatsapa ve ianao fa olona navotana. Mahatsapa ve ianao, isaky mifo maraina ianao, mandeha eny an-dalana eny ianao, miaina ny fiainanao, mandeha miasa ianao. Tsapanao ve fa fitiavana mamonjy ianao no nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Ozy izy Jesosy hoe tahaka ny tiavany ray ahy, na ray fitiavany Jesosy, dia tahaka an'izay koa ny tiavako anareo. Dia entinay ilay didy dia mifankatiavinareo. Azonareo ve izany échelle zay? Ray eo amin'ny Jesosy, Jesosy eo amintsika, tsika ho any rehetra. Alleloia. Fototra fitiavan'i Kristy voarainao. Ny fototra mba tsy ho very ianao. Ka efa matsiaro ve ianao fa tsy very? Efa matsiaro ve ianao fa tsy very? Tsy hoe rehefa maty ngamba zany pastera hitantsika hoe very ihany asa tsy very. Maty antoka be ianao. Izao nge dia efa iainana izany. Izao dia efa iainana izany. Tsy hoe rehefa ny an-danitra, tsisy mahita azy ihany pastera, ianao koa dia mahita zavatra tsy haintsika. Haintsika izany. Ary ananantsika antoka ny amin'ny famonjena. Satria fitiavana mamonjy no ny tiavany ahy. Alleloia. Alleluia. Zay zavatra izay no fototra ny fitiavan'Andriamanitra. Izao tontolo izao rehefa mity dia hoe tiako izy satria mety be amiko miara-miasa aminy. Tiako izy satria mahasoa ahy. Tiako izy satria misy tombontsoa ao aminazy. Fa rehefa anomboka hiditra amin'izay tsika amin'ilay hoe ny fankatiavanareo amin'izay. Ny fankatiavanareo amin'izay. Dia mifoana daholo ilay condition rehetrarehetra. Dia foana daholo ilay condition hoe mety be amiko. Satria ny tiavan'i Jesosy anahy tsy hoe nety be taminy ahako. Azonareo ve? Tsy hoe nety be tamin'ny tompoko sy paster manatsoa dia tianiko. Nareo ary mahay mitendrika na ny fitendrena ary izy nambe azy moa inona moa ny ataoko. Azonareo ve ilay izy? Raha hititaka ny tiavan'i Jesosy ahako manomboka izao dia tsy mametraka ny condition hoe mety amiko ve ty olona ty. Azonao ve? Tsy mametraka condition satria Jesosy raha nyty ahy dia tsy nametraka condition teo amin'ny fiainako hoe inona aloha ny vitanao. 7 taona nomeko anao teny ndao aloha lanjaina kely. Rehefa itiany hafa ahako manomboka izao raha Lazarana bavy dia fitiavana tahaka ny tiavan'i Kristy ahy dia fitiavana mamonjy no hitiavako anao. Alleluia. Ny fitiavako anao tsy miandry intere aminao. Ary fitiavana izay ampianarin'Andriamanitra, ny ampianarin'i Kristy ho an'ny zanak'Andriamanitra dia fitiavana tsy misy intere. Fa fitiavana mba hamonjy. Alleluia. Mila azonao zay. Tsy azonao zay raha tsy efa voarainao ilay teo aloha. Fa rehefa voarainao ilay teo aloha dia izy hoe za tiavina mba ho voavonjy. Za kosa hanomboka androany ity ahako hamonjy ny hafa. Ny actionko rehetrarehetra zany manomboka eo dia efa misy lalana. Tsy hoe miaina aina fahatantsika raha Lazarana bavy. Misy antony ny zavatra rehetra.
dia raha ohatra ka hiverinao ny fianakaviana ako ny itiavako ny fianakaviana tsisy fitiavana tsara tsy hoe tiako ny fianakaviako dia alora nga préveko daholo nareo inona fo ny tianareo fitiako daholo izay tianareo fitiavana mamonjy ve ilay izy ianao mamantatra azy raha tiako tia lehilahy anankiray ity mangataka sigara amiko izy na mangataka zavatra anankiray aminahy izy fitiavana manao ahoany fa tsy tonga koa dia hoe sigara ve za ve dia tsy mety zany zao azonareo ve ilay izy fa fitiavana mamonjy aloha le any am-polo zany mifantatra azonareo ve ilay izy mamantatra ny am-polo raha ity ny mpiray vodindrindrina aminao ianao raha ity ny fiarahamonina aminao ianao za manasa anao tahaka ny tiavan'i Kristy anao anova ny fomba fiainanao mantsy ty zavatra resahako te anovana ny fomba hifandraisanao aman'olona ary ty zavatra iresahako aminao te hoe ny fitiavan'i Kristy raha ity ako mba tsy ho mba tsy ho fitiavana ivelany mba tsy ho fitiavana mitakitambiny na hoe ay za mba nikarakara n'ity olona ity hatramin'izay fotoana kosa angamba zao mba hamaliko fity azy lany andro amin'izany eo ny fiainanao arary fo eo ianao tsy hanananao contrôle zany fa ny fitiavana zay efa voafehy sy tsara indrindra dia ny fitiavan'i Kristy fitiavana mamonjy alleluia zao zany ianao raha andeha raha anao approche ianao amin'ny mpiara-miasa aminao raha hijery ianao ny manodidina anao na osisy ianao hoe indraindray mantsy ny zavatra tena iainantsika mantsy dia zao zany itovizan'ny olona rehetra tsy ampy fitiavana manque d'affaire quelque part tany aloloha tany dia izao ny nefa rany azonareo ve ilay izy tratra ny tsy tia ny data sineny ahako dia izao za tsy tia le olona tary dia tonga ny aminao le izy dia rehefa mitotona eo aminao le olona eo inona no ataonao ity anazy amin'ny fitiavana manao ahoana ianao azonareo ve ilay zavatra resahako mba tsy ho disy fitiavana ny enao manomboka androany itiavanao ny olona rehetrarehetra fa iseho fa zanak'Andriamanitra ianao alleluia iseho fa Andriamanitra efa nitianao za nge le fanehoana fa kristianina alleluia ny zavatra zay ataoko zany ho an'ny olona rehetrarehetra zay fanerasera amiko raha mila fitiavana izy dia maiko le fitiavana mamonjy dia nitiavan'i Kristy ny akoatr'izay fifanampiana tsotra eny ihany ny akoatr'izay fifanajana ny akoatr'izay mety fifandeferana ay tsy maninona mety tsy nananakse taminao tamin'iny fa tsy maninona fa raha zany eritreritra na zany mananam-po na zany taritin'ny tompo ity anao dia fitiavana famonjena ho amin'ny famonjenanao alleluia zany zavatra zany raha lasaranabavy no hitaritan'ny tompo ary zany ny didy zay apetraka ny tompo amintsika dia ny fankatiavantsika tahaka izy tsy miteny fotsiny hoe mifankatiava reto nareo rangaza miaty fa mamenatra amin'ny jentilisa na mamenatra amin'ireo romaninareo fa mba mifankatiava fa misy exemple atao misy exemple ary rehefa voaray ve ilay izy rehefa voaray ilay izy dia mety toerana alleluia teboka fototra zay resako taminao zay hoe tsy misy condition satria mety be amiko leader press tsy satria mety hoe tena misy tombontsoa be ho anahy mihitsy ny fitiavako n'ity olona ity mba hitany hoe tia anazy ako dia mety mba manipy kely aty amiko izy be dia be nge ny olona zany ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao hoe votsitra ary na ny tena danger raha olona manana ny Kristy ny miainan'izany mampanontany tena nahavoaray ve izy azonareo ve ilay izy zay zavatra izay no hitaritan'ny tompo androany ho amin'ny tena fitiavana dia ny fitiavana mamonjy zay nataon'i Kristy ho atsika alleluia hiditra amin'ny tapany anankiray zay ny fototra rehefa mazava aminao zay fototra zay dia mandeha ho azy mitoyany raha iresaka ahako ny amin'ny teboka anankiray ny amin'ny fanambadiana satria io dia tena iresahana ny fitiavana satsy zany sa inona ny anareo ny resahana rehefa fanambadiana manontany an'izany ihany satria tamin'ny zoma zao zany resaka an'izany tamin'ny tamin'ny fotoana zoma teto dia mahavariana ho aho fa ny olona reny dadabe sy bebe reny rehefa anontaniana rehefa lehibe rehefa tena lehibe efa tena ohatrany hoe 50 ans de mariage dia tena te hafana mandrosoa mihitsy aloha dadabe sy bebe aty aloha mandrosoa mihitsy aloha
aloha mba zaro expérience kely mbala zao le tsy ambaratelo inona le tsy ambaratelo minabaritra anareo ohatr'izao zany dia atsony eny zany le ololehibe fa 50 ans 40 ans na mbola misy mihoatra dia tsy haiko aloha zay efa nareo efa nahita an'izany aloha sa mbola tsy nahita an'izany nareo fa ny akamaroany zay anontaniana an'izany zavatra any a le izy rakizy a mila mahay mifandefitra mahay mifandefitra ny akamaroam-potoana mba manatrika fety maromaro ihany ahako fa ela ny andrasako hoe fitiavana mbola tiako izy raha hita efa miketrona be mbola tiako be mihitsy fa ny zavatra matetika resahan'ny olona rehefa hoe efa ela dia mifandeferana ary bebe zay mahay mifandefitra foa zay mahagaga raha lasa rarabavy a rehefa miresaka ny fanambadiana amin'ny voalohany aloha tsy fandeferana ny baziny araka ny teneniko tamin'ny zoma ihany hoe rehefa ikoty lehilahy na tsy ikoty lehilahy zafady a tsy mety rehefa ikoty vehivavy a na hoe mba ohatr'izay zany a tsy ianao tsy hite mihitsy hoe mba te handefitra be amindria mara-pahantitra te handefitra be aminao foanako tsy izay ny zavatra resany fa tena hoe tiako be ndre azonareo ve le izy tena hoe fitiavana e fa magaga rehefa mandeha ny taona mandeha misy moara-montsy taona mandeha ny volana misy tsy volana koa fa misy herinandro vo avy natao mariazy androany a dia efa fandeferana ny miatra manomboka rapetso hoe tena tsy maintsy nandefitra ary zany tsy nanapo hoe anao manao ohatr'izao e dia ao tsy tilina tsony ve za afa tiako e nefa ny any anatin'ny fo efa mandefitra hoe tena ireo raha be ty azonareo ve le zavatra resahako lefa 10 taona zany 4 taona ny ariana le olona ka ifandeferana sisa ny tena ny azona teo fa efa tsy tena tsy tiana tsony le olona azonareo ve le zavatra danger anatin'ny fanambadiana indraindray ny olona tsy mahafantatra an'izany fa za tehiteny aminao raha zanak'Andriamanitra ianao fanambadiany olona zanak'Andriamanitra resahako fa tsy miresaka ny olona rehetrarehetra ahako tahaka ny tiavany Kristy fitiavana mamonjy alleluia fitiavana mamonjy no itiavana rehefa tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao a dia hafa mihitsy ny fomba hitiavanao any vadinao io ozy izy pasteur Tsioro zany izy tany hoe raha isotra ny zazakely izy ozy izy ny zazakely a mila vonjena foana ka tsy zany e lehilahy rahalahy alleloia ny zazakely ny vehivavy a mila famonjena foana raha zazakely manana zazakely nareo intsy hoe ndana dia iny vola dia ndana dia ndana dia raha ianao le mpamme vola amin'ny vadinao dia ndana dia ataovy izay mety very any iny fa mila famonjena mila fitiavana izy alleloia fa tsy hoe ianao ihany namotsitra dia aveo ianao nitezitra ndraindraiky atsika le fitiavan'i Kristy iny fitiavan'i Jesosy ianao nge tsy hoe tiany ianao natolo ny ainy tamin'iny dia tamin'iny dia any an-danitra mihaony fa mbola mitondra anao izy androany alleloia mbola mamonjy ianao izy androany dia ohatr'izay le fitiavana ho an'ny fanambadiana Efesiana 5:20 a dia miresaka hoe raha lehilahy tiavana vadinao tsy hoe ho an'ny lehilahy ihany zany zatra resahako zany fa ny ahafahanao vehivavy ihany koa anaiky an'io vadinao io dia anaiky satria ianao manana fitiavana ho azy ho amin'ny famonjena alleloia ny vehivavy raha miresaka kely fanambadiana ahako dia nalaina napetraka ho mpanampy misy zavatra iombonanao zany misy tanjon'Andriamanitra fa raha tsy mitovy ny fitiavana ifankatiavan'ireo midofotra foanareo dia fifandeferana ny ainan'ireo raha tsy te hipasaka azonareo ve le izy raha tsy te hisaraka zany dia fandeferana e fa raha tena tafatoetra amin'ilay tena fitiavana dia maharitra ny tokantrano za mino hoe ary maniry ahako ny fanambadiany ny zanak'Andriamanitra iriko ho an'izay tena ao amin'ny Kristy na 4 taona na 4 taona iarahana dia mbola mirehatra io fitiavana io satria te hamonjy ara-panahy ilay resaka e ara-panahy ilay resaka fitiavana fa tsy hoe manja be izy tamin'ny voalohany efa miovy izy manomboka mandefitra amin'izay fa efa miovy ianao
efa mivadika ilay zavatra mibaiko any anatin'ny fo. Ny zavatra mahavariana lasarana bavy rehefa ndao aloha vakitsika mihitsy ny ty teny ty Isaia 4:7. Isaia 4:7. Andiny 4. Ozy izy na dia mandra-pahantitra reo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny, izao no hitondra sy hanafaka. Ozy izy Andriamanitra fitiavany tamin'ny Israely teny fa natiran'Andriamanitra tsy miova. Amen. Ozy izy hoe mandra-pahafotsy ny volonareo, mandra-pahantitra reo dia za ozy izy tsy miova. Andriamanitra ilay fitiavany mamonjy. Alleluia. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova na dia efa miantitra ary tsika. Izy zany stable eo foana. Tsika miova fa ny anazy tsy miova. Azonao ve zany? Dia fitiavana ohatr'izay no tokony hitiavan'Andriamanitra. Fitiavana ohatr'izay no hitiavan'Andriamanitra dia fitiavana tahak'izay koa no ampianarina ho antsika. Raha irosao mitokantrano ianao raha lasarana bavy, ny olona rehefa manao voady na hoe miresaka miresaka tokantrano dia hoe ity ianao dia tantaraina daholo dia ho lambana koa ka faty ny sarahana. Indraindray zany tonga dia ohatrany hoe tianao ako dia any amin'ny faty ny sarahana. Fa indraindray ny olona tsy dia tena mieritreritra hoe misy etapy lava be nge eo. Fa tsy hoe tianao andro any dia maty ianao avy eo dia izay zany afaka. Azonareo hoe diny tsara nge zazatra resahako anareo zany hoe ity ianao fa isy etapy be dia be olovantsika aorianan'izay fa mbola ity ianao foana ako. Mbola ity ianao foana ako. Farany fotsiny ny fahafatesana. Fetra fotsiny iny. Fa na ahoana fisehony, na ahoana dia tahaka ilay tiavan'Andriamanitra tsy miova. Mbola hitrotro anao any efa antitra be ary ianao. Efa tsy mampite hitrotro tsony. Efa tsy mampite anao ininona tsony fa raisiko ihany ianao sa mbola tikanao fa satria za tsy miova. Raha tsy narain'ny fitiavan'Andriamanitra ianao tsy mahazo an'izany. Miresaka aminao an'izany efa niaina an'izany nge zahay. Tsy efa ho faty akory ahy. Fa raha lasarana bavy raha resaka aminao ny amin'ny tokantranonay fotsiny ahako. Karazana fitiavana maro nefa nandramanay hifankatiavanay. Fa zavatra inonay sy hitanay dia ny fitiavan'Andriamanitra voarainay ihany no afaka mahatsara ny fifankatiavanay mivady eo. Azonareo hoe zavatra resako izany. Be dia be fampianarana momba fanambadiana. Za te hiteny aminao, raha tiana ho tsara ny tokantranonao ho anareo zandry, ho antsika zandry rehetrarehetra, mandraisa aloha ny fitiavan'i Kristy. Mandraisa aloha ny fitiavan'i Kristy. Mba tsy ho diso fitiavana ianao. Mba ho marina sy ho stable io fitiavana hifankatiavanareo mivady io ao aorianao. Satria andeha ny fotoana, iova ny zavatra rehetrarehetra. Tsy ilay fahamanjana, tsy ilay fahatsarana, mehosa ny olona. Androany mety hitanao hoe tena forma be mihitsy kosa dady izany. Afaka fotoana foy tena hoe izao ve ilay formanao tamin'iny? Miova forma hafa izy amin'iny. Fa tsy haiko hoe manahoana mbola stable ave ianao. Fitiavan'i Kristy raha iresaka ninona fifankatiavana. Satria maninona miresaka fanambadiana, miresaka fiainana. Indraindray mantsy ny olona mieritreritra hoe fitiavan'i Kristy io lalina be any anaty anasin'ny tompo rehetra zany, anasin'ny tompo rehetra zany aza idiranao, anasin'ny za tia ny tompo, za koa tia azy. Hita ity ivelany io. Hita ity ivelany amin'ny fitiavanao amin'ny vadinao dia efa hita io. Amin'ny fifampitondranao amin'ny vadinao dia efa hita io. Dia manao ahoana ilay izy. Mitaratra ve ny olona hoe fitiavan'i Kristy ny hifankatiavany reto. Izany no nonay, ary izany no tsy maintsy andehanany zanak'Andriamanitra. Aleloha. Satria izay ilay didy raha lasarana bavy. Aza misairana maka Levitikos sy ny sisa rehetrarehetra hoe inona avy ilay didy mila io raha io ihany dia tongava soa. Amen. Io raha io ihany hoe dia tongava soa. Efa tanteraka ny nataon'i Kristy, aoko ho tanteraka koa ianao. Amen. Resaka teboka faharoa ako dia ny fitiavana ny zanaka. Mbola ao tsara ve ianao aloha? Hebreo 12:10. Andiny 5.
ao 4 tsy manenina. Hebreo 4:10. Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsandra. Ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka. Aza tao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova. Ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao. Fa izay tiany Jehova no faiziny. Ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Faiza moa izay zanaka tsy faizindrainy? Fa raha tsy faizina tahaka ny tondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ray nofontsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy. Tsy mainka avany aneketsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika. Toy izako ihany. Fa ireny no nanao izay ahafay antsika tamin'ny andro ny vitsy araka ny sitrapony. Fa izy kosa dia mahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Aleluia. Famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mafaly andro anaovana fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao hitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Tahaka niny itiavako anareo no ifankatiavanareo koa. Izay ilay izy teo. Fitiavana maninona? Mamonjy. Fitiavana mamonjy. Rehefa novonjen'i Kristy ianao dia tonga zanaka sa zazasary? Tena zanaka. Manana antoka fa tena zanaka ve? Amen. Dia io ny ten'Andriamanitra. Ny zanaka ozy izy maninona? Tsy maintsy anarina dia tsy maintsy faizina. Ohatrany tsy mety aminao zany toriteny zany. Izay moa izy io. Tsy maintsy. Ozy izy hoe nareo nge nanana ny dadanareo dadanareo dadanareo. Dia nitaizanareo izy, nikapoka anareo izy. Tamin'izay fantany fa miapety anareo. Ianao tsy mila mody rehefa midimy fa tsy mijanona antranon'olona any. Dia nikapohany ianao raha mbola tany tamin'ny 5 sy fefany. Izay ilay izy. Ho amin'izay sitrapona ozy izy. Satria tsy tia mijanona tany antranon'olona tany ianao. Dia ohatr'izay koa. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao raha lasa ranabavy. Ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana mitaizanao. Mety manafay indraindray. Mety manitsy indraindray. Indraindray mantsy raha isika amin'ilay hoe tandomanga dia amboary fotsiny tompo. Dia indraindray alalégère eny ataony tompo moramora eny izany ngambany. Fa eto ilay tena anankiray tena hoe famaizana. Misy taona vela ho faizina kely tsika. Satria izay ny tena fitondran'ny ray. Ianao ve miantso anazy hoe ray aloha? Dia rehefa dady izy dia mitaiza izy. Aleluia. Tahaka ny tiavan'ny ray dia tahaka ny tiavako anareo. Ny fankatiavanareo raha manan-janaka ianao. Ny tena fitiavan-janaka dia manoro azy ny lalana tokony alehany. Rehefa tsy mandeha amin'iny izy dia ahitsy. Dia faizina. Amen. Izany zavatra izany raha lasa ranabavy. Izay moa tonga nyity fitiavan'Andriamanitra ity feno sy tanteraka. Feno sy tanteraka. Raha iresaka fitiavam-bady ianao dia ao amin'ilay izy. Tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Raha iresaka ho an'ny zanaka ianao dia izy mitaizantsika mihitsy. Ny fanehoana sy ny fanaovana exemple ny amin'ny fomba hitaizantsika ny zanakitsika. Misy mantsy ny ray aman-dreny tena nazona ny zazo io ny ela. Dia tena atao izay tena nofinofo. Inona ny tianao ataoko taholy? Iny ampiatainy io zazo io. Azonareo ve? Eritrereto hoe Andriamanitra ve manao izany? Isaka mivavaka Jesosy hoe miotobila. Inona ianao tobila? Tompo mihotrano inona ianao? Taka izany nge fitazantsika ny zanakitsika. Nefa ny Andriamanitra mitaizantsika ho amin'izay mahasoa anao. Indraindray rehefa mivily loatra ny lalantsika. Pea kely aloha. Fitiavana daholo izany. Fitiavana mamonjy. Amen. Tsy tiany tompo very ianao. Rehefa miresaka ny fandraisana fanasana tompo araka ny resahako tamin'ny zoma ozy ako dia Andriamanitra ozy izy mananatra mihitsy. Mba hitandrina hamantatra ny teny. Nange vakitsika aloha vakitsika foana satria araka ny teneniko fampianarana ilay izy.
Korintiana voalohany toko faha 1:10. Eo tonga dia nandininy fa 1:30 a. Andininy fa 1:30 ozy izy. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Raha mba mamantatra ny tenantsika ozy izy tsika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia faizin'ny tompo mba tsy ho elohina miaraka amin'izao tontolo izao. Raha tsaraina ozy izy tsika dia maninona? Faizin'ny tompo. Maninona ozy izy? Misy famaizana kely any zany indray. Fa maninona faizina ianao? Satria raha mba namantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Raha nitandrina ny lalanao ianao. Hitanao le taka ny nataon'ny dadanao tamin'ny taloha. Niteny anao ny dadanao hoe ianao aza mandeha amin'ny arabe eny ianao, fa aty ianao mandeha. Inona fa mbola naingo voadona tômôbila ianao natena dia nalaina ianao dia nifaizina. Azonao ve le izy? Dia ohatr'izay, raha nahafantatra le zaza ary nandinika le zaza hoe dady efa niteny fa tsy makeny. Azonareo ve le izy? Dady efa niteny dia tsy tokony ho eny azy zany. Fa no ninihana keny dia tsy maintsy faizina. Zao raha lasa ranabavy nitena zanaka fa tsy zazasary dia efa azo antoka ny famonjena ho anao. Amen. Nitena zanak'Andriamanitra dia manana antoka fa voavonjy. Raha mbola mieritreritra ianao hoe ho tsaraina ny aparany ihany dia efa azo antoka fa very ianao izay. Fa raha ohatra ka miaina famaizana ianao androany, tsy tsaranao zahay. Tsy fampitsara akory ny ataon'izao afatra izao. Fa ny antony dia izao, misy fitiavan'Andriamanitra ao ambadik'izany. Fitiavana mamonjy. Aleloia. Ny zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika eto Rasanabavy dia eo ambanin'ny contrôle le dada antsika. Raha miantso anazy ianao dada Andriamanitra raiko dia meteza hoentiny tahaka ny zanaka. Ary zanaka tiany. Amen. Mety tsy mampanao amen be loatra ilay toriteny androany. Tsy maninona. Fo izay hoe fampianarana izy ity androany. Fa mino fa mitaizanao ary manitsy ny fomba hiarahanao amin'ny tompo. Satria ianao dia arain'ny fitiavany dia avy eo ianao afaka hitiany hafa ihany koa. Amen. Averiko foana, raha tsy maharay tsara ilay fitiavana ianao aloha, sarotra be aminao izany. Sarotra be aminao ny ity marina. Na fitazana zanaka ary angera Rasanabavy manana fomba fampianarana. Misy boky be dia be inge mampianatra momba fitazana zanaka. Ary na eto amin'ny nivon'izao tontolo izao dia misy lalàna isan-karazany. Mety tsy azo kapohana intsony ny zaza. Misy karazana na droit isan-karazany ho an'ny ankizy. Fa za teninao fataro ny fitiavan'i Kristy. Manana référence foana tsika. Amen. Manana référence tsara. Ary ny tsara indrindra dia Andriamanitra ray tia atsika zanany. Nanahoana ny fitiavana ianao dia manahoana kosa ny itiavanao. Aleloia. Menao fa azonao zazatra resahako izany satria ny tompo nanazava ao anatin'ny fonao. Ny fanamasina no ampatsiahanao hoe ianao nge anatin'ny parcours izay rahako aminao fitiavako daholo ny zavatra rehetrarehetra izay. Ny zavatra tanjona ao ambadika ilay tsy hoe famaizina dia tsy maintsy faizina fotsiny ve izany ilay zanaka pastery. Ozy izy ilay boky, ozy izy ilay tenin'Andriamanitra avy eo ambany eo hoe ao amin'ny Hébreu toko 12:10. Sy velenantsika nge ilay Hébreu toko 12:10 andininy fa amin'ny 1:10 eo ny raisitsika nge. Hébreu toko 12:10 eo amin'ny andininy fa 1:10 dia ozy izy hoe fa ny famaizana rehetra tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Ianao ve tsy mandinika hoe misy zavatra miseho amin'ny fiainanao? Rehefa misy zavatra miseho amin'ny fiainanao dia mianatra zavatra ianao apartitra an'iny. Misy zavatra mety hoe tsy hainao raha tsy nandalo zavatra anankiray aloha ianao. Dia ao aorianan'iny ianao sady afaka mampahery ny hafa no tsy milatsaka amin'iny erreur intsony. Izay nge ilay fitaizana. Izay ilay fitaizan'Andriamanitra. Misy fotoana izany avela hitranga mihitsy ilay situation anankiray. Dia izy izany tsy ho raisitsika. Afaka izay fomba andraisanao azy tsy maninona koa nefa ny. Misy ianao hoe famaizana be izany dia dans le sens ohatr'izay izany ny andraisanao anazy. Fa za raha mandray misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanay, eo anivon'ny tokantranonay, dia misaotra tompo fa tia izany ny endriky ny fitiavanao indray androany. Azonareo ve? Dia ao aorianan'iny misy lesona indray. Tsy mahafaly miatrika ny olana
Tsy mahafaly miatrika famaizana. Raha famaizana ilay izy. Tsy mahafaly miatrika zavatra sarotra. Fa ny lesona sy ny vo avoakany iny avy eo avy ao aminao. Aleloia. Efa misy voan'Andriamanitra ao anatinao. Aleloia. Maniry io dia mahavokatra io. Dia zany tsy hoe misy voan'Andriamanitra dia aleloia. Izay zany tazomiko mandra-piaraka ety. Fa mila maniry io. Misy fotoana misy ratsanana kely. Fa mahavokatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaranako azy satria mandeha ny fotoana. Petera voalohany Petera voalohany toko 4 andininy 9. Petera voalohany toko 4 andininy 9. Ito no amaranantsika anazy dia ahafahantsika mifampitondra ny atrehan'Andriamanitra. Ny fitiavana mamonjy. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara. Fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Mifampiatrano ka aza monmonina. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo. Dia tahaka mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy anao izany araka ny hery izay nomen'Andriamanitra azy. Mankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny analan'i Jesosy Kristy fa azo ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Teboka farany resahako aminao dia fitiavana an-dralahy. Fiaina tokantrano resahantsika teo fa eto dia miresaka ny amin'ny fiainana eto anivon'ny fiangonana. Misy zavatra be dia be ifampitondrana. Misy fifaneraserana izay iarahantsika eto. Fa io ny tenin'Andriamanitra. Aoka hitombo amin'ny fifankatiavana. Amen. Hitombo amin'ny fifankatiavana. Fifankatiavana tsara. Rehefa miteny hoe tsara dia ilay avy amin'Andriamanitra ihany. Ary eo vao tena miverina ihany indray ilay tenin'Andriamanitra, tenin' Jesosy teo hoe tahaka an'iny itiavako anareo. Zaho raha mifankatia aminareo, tsy manatena inona aminareo ahako. Tsy manatena ny inona na inona. Ary tsy miandry. Ilay manatena ohatran'ny hoe tsy nanatena ianao. Fa tsy miandry. Ary ka tsy hifamitaka tsika amin'ny zavatra ety ivelany. Fa ilay fitiavan'i Kristy no fampitondrantsika marina. Fitiavan'i Kristy no fahako mananatra anareo. Ary afahanareo mananatra anahy ihany koa. Amen. Tena ilaina ange izany raha nasarana bavy. Tsy afaka hiteny anahy izany ianao hoe tia anahy. Zaho resahako. Raha mahita tsy mety ataoko ianao dia iodonanao fotsiny ahako. N'Andriamanitra ary nanafay tsy hoe faizo ahako. Fa teneno ahako. Alao ny tompony asa ho anao manokana. Amen. Izay ilay izy. Izany zavatra izany ny fifampitondrahan'Andriamanitra. Fifampitondrahana apetraka Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana. Mifananatra. Mifampiatrano. Zavatra izany fifampiatrano izany raha lasana bavy sarotra amin'izao fotoana izao. Sarotra izany fifampiatranao ana pasteur. Voalohany aloha ny ao an-trano mamenatra be. Ny amin'izao koa ny andro efa ratsy ny olona manararoatra sy ny sisa. Fa ny tena fifankatiavana. Tena fifankatiavana. Raha vao naray ilay avany ianao. Mety sy mora ilay izy. Mety sy mora ilay izy hoa. Matombo mbola miteny tsy tokony efa fafafana izy efa 2025 rehefa fafaly fampiatrano efa sarotra be. Sarotra be. Angalary ny olona. Tsy matoky ianao izany. Azonareo ve ilay izy? Ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Ny sitrapon'Andriamanitra. Dikan'izany tonga dia raha pitsy ho any an-tranonareo raha-pitsy. Tsy izay ilay izy Misy antony zavatra rehetra fa asesitsika zany. Tsy izay ilay izy. Fa misy fitiavana. Fitiavana maninona? Amonjy. Raha miteny ianao ahako satria tiako. Tsy ho very ianao. Ilay fitiavana raha lasarana bavy. Dia mantsika mieritreritra hoe efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana izy dia iny ilay hoe famonjeny. Non. Tsy hatreo ilay izy. Fa ilay fiarahana, ilay fiainana isan'andro mitohy mihitsy. Izay nge ilay ifananarana e. Raha mbola misy ny anio dia afaka mifananatra tsika. Afaka mifampiteny ary afaka mifanangana sy mifanasoa. Amen.
Fifanasoa ny akta ny fifankatiavana rahalasarana bavy tsy akta na fitoriana ny filazantsara indre mandeha. Indao anao etsika fitoriana ny filazantsara ngeza be indre mandeha atsamanitra dia tonga dia iny dia izay dia samy miala. Tsy fantatra hoe makaiza izy sa makaiza tsy tanteraka ilay fitiavana. Fa izay nomenanao dia tarito, tiavo, mandrakariva mba ho voatahiry ao amin'ny famonjen'Andriamanitra. Ny tompony mitahiry antsika, izay aloha ilay izy. Fa ny action izay avelan'Andriamanitra ho ataontsika dia ho fantanterahana ho amin'ny fifankatiavana mandrakariva. Amen. Izay zavatra izay no ifampizarantsika androany, ny fampianarantsika. Mino fa afaka mandinika ny tenantsika tsika hoe natrehan'izay hoe manana antoka na mametraka ilay fanontaniana Jesosy efa ilay fitiavanao marina ka ilay mitondra anahy. Na hoe mbola tsy voaraiko izany androany tsy te handroso pa ho amin'ny ankaviana ho amin'ny ankavanana raha tsy manana antoka fa voaraiko ny fitiavanao. Izany ny tsara indrindra raha lasana-bavy. Manana antoka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tiany ianao mba tsy ho very. Ny fitiavana ianao tsy fitiavana mba ho tahiana fotsiny ianao. Na hoe ho karakaraina mba hapetipety ny fiainanao, fa famonjena ny fanahinao. Mba ho vonjena ianao. Rehefa voaray izay dia haintsika amin'izay ny tokony hifankatiavantsika. Samy mpirahalahy, aizanao ity ny ao an-tokantranonao, aizanao ity izay nomen'Andriamanitra anao. Averiko farany, aizanao ity izay nomen'Andriamanitra anao. Ianao tsy hanakatra ity izay olona tsy hitanao any. Itiko ianao izay tsy hitako any ambadika any. Fa izay nomenanao eo, ireo tiavana. Mantsy ohatr'izay ilay izy nitady an'Andriamanitra, tiako ianao Andriamanitra, ny eto akaikina eo, fa alefako daholo ireo olona ireo manodidina anao ireo tiavana ary. Ianao ihany Tompo. Ny Tompo anay hitarika anao, ny Tompo anay hanazava ny fonao. Mba tsy ho diso ny lalanao, mba ity tahaka an'izay nitiavana eny isika. Amen. Ndao hitsangana dia hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.